I Kalanoro ireo nampianan'ny tantara ravaky ny aina santatra tiana rabenjalson viskanty ary ralala nandrindra sy nanatotosa alfonsa ofisialy nandray feo tefy tantara ny soratany alaka tefison mety asisa dia hoditsika maninona raha tonga dia atao ambabeny izy fa za mantsy mbola naratotroro any ambatosoa mba misy ataontsika loka ariva sy amidy avadika vola alefa so tao mbambeko ary izy ohatra mitomamy be koa na izy izany eo efa tondriny amin'eny akindriry piso a amboary tsara le lamba mandrakotra azy fa mangatsika izy mety efa te atory koa ngamby izy dia izany no mahasorena azy io izay fa nangina izy andeha amin'izay aso taraky be loatra ka dia aza ela be any ianao fa efa tsy mandrotsony nge zao ny tany eno re vao mahazo aho dia mamonjy fodiana oay saika adiniko tokoa re ranga ahoana tsisy vary atokona atsony nge sika ao an-trano ao zany ve dia mba mindrama vary raika pokany amin'eny dia solona ny azy raha pitso tena efa mba menatra koa sary be raha matetika loatra ianao koa dia ndray mandreniko ange ray mandreninao ihany ko aza mihafahafa aminy tsy ampaninina azy raha izay vary raika poka izany hoy ianao efa fantatrao tsara fa mpivinanjo sy rafozana ane izay tsy mba afaka mifanaraka tsara ve raha vinanjo sy rafozany tsoriko aminao fa raha za dia tsy mba manan'olana amin'ny mihitsy ka dia tsy hitako izay olana raha zany ndo mandana amin'izay mamonjy fotiana fa mangatsika ny zasaka dia ahoana izany le vary fa tsisy vola mihitsy ve any aminao ohatray fa tsy efa nomeko anao reny daholo ve ny vola taty fa lany izany dia mindrama ho avary any amin'ny eny sady tsy ahita vary vidiana amin'ity andro maty masoandro ity tsony izay zaniko efa mandreraka mihitsy ity tsy fampindava ao an-trano ity trosa foana ve rangahy isan'andro vako izao tsy mba manana fidiram-bola koatra ny fanjonoana moa ny vadiko nahazo any mitjakely ty akifa tomitomany foana fa efa nomenao nono ve izy io tsy haiko mihitsy izay mahazo azy fa ohatra ny mamay ohatra nge izy andraso hoe oay tena mamay be tokoa any ny andriny so dia mba latsaka retina mamay be daholo ny vatandray manontolo mety azo nitazo angamby izy ka dia ahoana-kiny atao azy ato tsy mba misy fanafody akory sany dia hijery eo ondroneny aloha so mba misy any tsy haiko nefa tao efa hisasaka azy tia ny alina andeha anankirotana azy any amin'ny andro alina tsy maninona re izany fa vonjyainy ity lasa vetivety aingana ianao azy vetivety zay ry mitjakely ny dada sy neny bera to ela be no vao miverina nefa ny zazato mifanintona manina tsara fa inona nazo amihitsy mifanintona ho ahy izy ka tsy hitanyneny le fanafody dia mbola nikaroana igny dia hitony hitany fa inonino omena azy aingana so mba hasitrana azy paracetamol manala hafanana fotsiny ity kopakopa aloha izy aloha fa amboariko vetivety le fanafody tsy maintsy tena dokotera izy raha pitso mangiran-dratsy aingana rery be raha tokony izao dia izao ary izy nentina nefa moa mbola alina be izao aloha miandry kely vao mandeha fa tena mbola maizina be loatra moa mihopitaliko ny kely lavitra
fa saika lasa lavitra na retina nahazo ny zanakareo reto fanafody reto mba afidiana ingakaingana. Fa inakay ny tena nahazo ny zanaka io dokotera? Voan'ny tazo mahery izy fa afidio aingana ho reto fanafody ampanirahako anareo reto. Eny tompoko, avy vetivety angenao rova dia ahoana ny anaovana n'ity fanafody maro be vidiany ity? Tsy haiko, tsy hitako izay atao nefa tsy maintsy tsabony mihitsy. Vadiko angenao dia mila mifanoha antsika roa tena tsisy tahiry tsony ve any aminao Efa tena tsisy tsony rery bera. Tena tsy hitako izay atao fa tsy maintsy mbola andeha maritra le trondro azoko maly ariviny zany. Ka ilaina maika anie le fanafody dia tsy maintsy mbola hitrosany amin'ny endray zany tsy mahita olona le hafa-tsy eo aminy. Dia tsy haiko re izay atao mahaiza mifampiresaka tsara aminy amin'ny famerenana azy ary. Fa nga mbola tsy lasa foany ilaina maika aneo reto fanafody asaiko vidianareo teo reto sa kosa tsy tianareo ho salama ny zanakareo? Tena tiana iny zanakay dokotera fa mbola mifandinika ny vola vitanana azy izay Hono dokotera. Menanao Tsy mba azo atao trosa ve le fanafody fa mbola vao hijery volana izay mety misy azo atao ihany ka. Ndrasary aloha fa noratra taratasy dia rehefa avy enareo manome vola vidiny any amin'ny farmasia vonjy aina mantsy ity fa manatena anareo fa tsy hamitaka anareo Ataonay ahoana moa ny hamitaka anao dokotera? Fanafody hitsaboana ny zanakay anie izany eny ary ty ary le taratasy asehonareo any amin'ny farmasia ity atemba aingana moa eny ary tompoko. Mandrosoa ianao dia mipetrapetra? Eny tompoko, tonga araka ny fampetsonao. Nampiantso anao tokoa mahakasika ny fahasalaman'ny zanakao. Araka ny efa nambarako anao dia tena mbola reraka izy ka mila manaraka ny fitsaboana. Ny fanafody ny vidiana farany teo nefa mbola tsy misy voaloha akory na ny ariary aza. Dia tsy hitako tsony izay azoko atao satria mantsy mila fanafody vao afaka manao fitsaboana tsika. Satrinay dia satrinay tokoa ny vidy izay fanafody rehetra ilaina nefa ndrisy raha mba fantatrao mantsy dokotera ny tokotany mena nge tsy mirehitra eny afara mbola misy azanareo atao dia tokony ezaka nareo na dia hivaritra fananana azy averiko aminareo indray fa vonjy ainy ty ataontsika ity tsy mba misy azo indramana ntsony angany efa tany amin'ny kavana fa tsy nahazo raha ny fivarotana fananana indray no asiana resaka dia tena tsy fantatro hoe inona no azo amidy. Izay tsy mba tahaka ny olon-drehetra hoe manana omby na kisoa azo amidiko. Ny koa nefa namidina nampiana an'ilay vola vidim-panafody ireny fa ny azoko resahana farany angamba dia andeha hanarato trondro hafa mpanjono na mpanarato mantsy ny tena azako. Okey ary tsy olana izany fa aza ela be fotsiny lazaiko anao ihany fa miandry anao ny zanakao tsy salama. Eny re tompoko. Dia izay rova tsy maintsy mandeha mitady vola fa mbola manaraka fitsaboana foana zany atsika. Mbola tsy fantatra zany na roviana nivoaka ny hopitaly izy. Fa nanahoana nefa ilay vola saika nindra aminao tany amin'ny ry dadatoa Tsy nahazo na ariary azy lazainy fa tsy ho tafaverintsika hono ka vola very fotsiny ny vola omenantsika. Mba nanome ihany moa neny fa ny raha antsika nahita fa kely dia kely no nomeny. Sara raha nahazo fanafody. Fa maninona ianao tomitomany malahelo anjanako abera. Mbola ao anatin'ny fitsaboana mihitsy angentsika ka tsy tokony asiana ranomaso mba ahonahoana ihany reny afarandra ohatr' izao foana ny fiainantsika ianao anatin'ny tsy fahampiana lavo izao jereo anie ty mahazo azy fa na vola hitsaboana azy azy tsy misy tsony ataontsika. Efa mba miezaka foana angentsika sa tsy tsapanao ve izany eny
miezaka fa tsy mba mitovy amin'ny ananan'ny olona. Rariny ihany ny andatara nandrarantsika tsy hivady ka satria efa fantany mety anjoa. Andry, dia momba ny dadanao indray izany ianao ankehitriny? Izany hoe nanenina ianao ny safidiny anambady Ny zanako mampalahelo arangaty jereo any ny mahazoazy fa lasa mahivetivety teo izy e. Ahoana moa no salama amin'ny fitsaboana tsy zarisary akory? Tsy te hifamaly aminao aty amin'ny hopitaly afa handeha aloha izay asalama mihitsy anao tao. Adiny 3 izay no nandatsahana rato fa mbola tia trondro fitsikely anaty sio tiano azo. Nanomboka kivy azanika. Aiza indraino ary mba ahazahoana trondro maro. Aiza ary ano andeha. Andeha rangahy hiakatra any amin'ny aram-bato ary ambony ary dia any no sakatrondro fa aty andrenirano to miasa maina fotsiny. Izay mihitsy nitako fa tena mety. To tsy te hiverina ny amin'ny hopitaly raha tsy mitondra trondro maro mba ho avadika vola ka. Izay nitsaboana zanakay. Efa ho herinandro sady tokoa moa izay midira mihitsy zanakay hopitaly nefa mbola tsy nivoaka foana. Tapitra fongana ny toam-pelantanana. Tsy tatsony izay ho avadika vola fa lany vitanana fanafody. Le dokotera iny koa amin'izany to manararoatra be. Fidina lafo be daholo ny fanafody omeny. Misy amin'izany moa efa voaomany ny alofa tsy alaina any amin'ny farmasia intsony. Ny ataon'ny rova vadika tsy andaniny to manampy trotraka. Voazy indray le resaka sarangany izy teo aminay. Zanak'olona manan-katao mantsy izy. Nefa tsy nasakana anay tsy fankaty izany. Noho izany raha vao nisisika ny vady tamiko rova dia nariny izy ireo tsy ho isan'ny zanany intsony. Way, variana be efa tonga aty amin'ilay toerana alehako. Aleo apetrako hoe tiaraty dia hitiny ery ambany ery mino fa tsy maintsy mba mahazo kely eto fa efa elany tsisy mpikitika intsony ty rano ty. Eto midina moramora eto. Ohatra mitady alamy izany fa mitandrena ela rabera. Izay ary tena korisa marina. Kay! Zany marary be aza manoko zany. Torindrom-bato daholo izay zavatra hita masoko. Fa inona ary no ataoko ato? Fandriana vato ty misy aty. Ohatran'ny hoe lava-bato zany ato. Misy hazavana iray miditra io manazava ny ato anatiny. Iza no nibata tato? Fa iza no nibata tato? Ary inona koa reto zavatra mipetapetaka amin'ny vatako reto? Ohatran'ny hoe raviny zavatra madididity zany. Taitra ianao? Oy, fa iza koa ty olona fo kely mipotra tampoka ty? To tsy hitako akory izay midiriny. Marina raha misy atsasametatra nefa ny volo ny lava misaritaka amin'ny latsaka amin'ny tany. Variana mandinika ianao zao izao fa izy ianao dia tamin'ny fomba hoana no natongavako tato. Azonao antsoina hoe rafeo satria izay ny fahitanao ahy. Nefa mahavita zavatra tsy takatry ny sainao raha natongavanao tato indray dia nikorisa tao ambony vato ianao dia nilatsaka tao anaty rano. Tsy namelanao ho faty ahy fa nibatanao dia io ianao tsabony io. Tsaroa fa tsy olon-dratsy akory. Fa matombo olona navitana navitra anao dia olona. 那 manambitana samy olona ianao. Izany ve? Fa iza no nibata tato? Azonao antsoina hoe rafeo satria izay ny fahitanao ahy. Nefa mahavita zavatra tsy takatry ny sainao
oka fatsaroko tsara saika isakatrondro any nykorisa fa lalamapely vatony dinako mahay mitsabo zany ianao io tsy misy tsy ho vitako rea raha tsy teo a dia efa maty ianao raha fono no analanao teo sao dia mba afaka manampy ahy ianao inona ny azoko anampinanao Robert ary totonga dia fantatrao ny anarako fa tamin'ny fomba hoana vao mijery ny masinao dia tsisy miafina amiko tsony mombanao rehetra zany hoe efa fantatrao ny tokony hanampianao ahy lazao aloha hoe inona amin'ny olonanao ny tianao vaovay ny zanako tsy salama marary eny amin'ny hopitaly ny zanako nefa tsy manambola hitsaboana azy izay sao dia mba misy azonao atao aminy fa tena mampalahelo any ny zanakay tianao sitrana zany ilay zanakao ie iriko mafy raha mahafaka anampy anay ianao olona miavaka ianao Robert fantatra tsara ny fahadiova-po anatinao ka ho ampiko ianao nefa misy zavatra tiako angatahana aminao raha sitraka ao inony zany raha tsy mahadiso ao tanterahako zavatra farak'izay tsotra kely ho ampiko ianao fa mijanona tsy ambaratelo avokoa ny zavatra rehetra tsy azonao lazaina amin'izy manarak'izay dia mifatokisoanareo telo mianaka tsy azonareo ataontsony ny mihinana na miompy izany fa ny tena farany rehefa lehibe ny zanakareo dia voalaiko namana tsy ataoko ny ninona akory fa mba hanampy amin'ny asa fanasoavan'olona fotsiny aza manay ianao fa raha tanteraka soamantsara eo dia karazan'olona avaka sy amiratrareo fa raha manohatra ny volazako teo ireo posinareo dia vao maika hijalijaly foana mazava aminao ve ie mazavaka dia tena hositranao zany ny zanakay hoentina ty aminao izy sa ianao no andeha ho any aminay tsika tsy makany fa hoety moty ilay zanakareo aleavana amin'ny hopitaly dia andorany iny zavatra ito rehefa tonga ao an-trano atao emboka aminy dia ho sitrana izy raisty aza manafa tsy maintsy mbola iseho aminao arinan'izay izara fahasoavanao anao andao fa teriko mialato ianao manaraha tsy nahapozoko indray ty zavatra ty zavatra marina daholo ve zany lazay ty olona vavy ty zany atraiko nazoko anaterana anao Robert tsara ho stadio avokoa reny teniko taminao reny tandremo fa ny fivadiana no isan'ny fahavaloko voalohany veloma ianao iany ary aza manahy ianao vao tandrovako avokoa raha izay no hitondra soanay ohatray fa nakaiza tampoka teo izy fa to tonga dia nanjavina tsy hita lasaiza tsy tapitra akory ny teniko dia nanjavina izy na le lava-bato nisy anay aza moa tsy hitako hoe aiza-tsony aram-bato daholo reto manoloana reto karazana tranga mistery tsy mampino fa zimby ny olonisa Kalanoro sa Andry babe tsy haiko fahafahafa fotsiny ka dia amonjy fidiana fa sasamy andry aly efa dia manjanako ny amin'ny hopitaly mino fa olona azo itokisana iny ka tsy hamitaka tokoa vao tonga any dia hitoko mody mihitsy mipetrapetra madamo rova moa ny anaranao teo eny tompoko rova ny anarako fa ngah dia mbola tsy miverina ihany le vadinao nefa efa nyteny fa ilaina maika anie ty fanafody ty jereo anie efa ho tapitra ny sérum aminy raha tsy azonao zany dia io no mitazana ny ainy satria tsy misakafo izy tokony mitady vaolana ianao madamo rova raha mba mijery volany amin'ireo ray aman-drenao any aloha tsy hitako izay atao dokotera fa misy inona raha mba fantatrao mantsy fa inona mampitomany anao malahelo tompoko malahelo ny zanako fa maninona dia mizaka ny mangidy toy izao zaty izy nefa mbola tsy firanonorana akory
Afa tsy mahita vahaolana mihitsy ve ianao e? Raha mba mijery any amin'ireo ray aman-drenao any aloha, sao dia mba afaka manampy any zareo. Tsoroko aminao fa na te hanampy anao aza dia tsisy azoko atao intsony satria tsy ary ny fanafody marina ampiasaina tamin'ny zanako ireny fa any lehibe anay. Na zany aza dia efa mba tena nanampy anao tamin'ny fanomezana fanafody mbola tsy vita vola akory aho. Tsy afaka manampy Andray aman-dreniko satria efa nariny tsy ho isan'ny zanantsony aho. Nariny tsy ho isan'ny zanantsony hoe? Fa nahoana loatra no misy ray aman-dreny mahavita an'izany? Tantara lava be re izany dokotera. Ndrarana tsy hanambady amin'ny be raha tamin'izany nefa ohatry ny reny mbola voam-panafody ireny tamin'izany dia nanohatra azy ireo nanambady any be raha foana. Tena nomboka teo ny olana nisy teo aminay. Mahatsapa tena no anenina nefa ankehitriny tsapako nisy fahamarinan'izany ny fandraran'izy ireo tamin'izany. Fa maninona ianao no milaza an'izany? So mahazo anay izao re. Tena sahiran'izay satria tsy mba manana asa mahavelona. Ny tena marina tsy zatra fiainana aty ambanivohitra izay roa Fa nipetraka taiza nareo taloha ka? Tany an-drenivohitra no nifankahitanay. Fony mbola mpianatra teny amin'ny lycée. Rehefa bevoaka tampoka nefa dia voatery nijanona tamin'ny fianarana izay. Ary dia nidina taty ambanivohitra satria natahotra ny dada ilay vadiko fa andrahoana nogadraina. Dia io izay nanorim-ponenana aty io Mampalahelo be koa izany. Eo fa ezaka hanampy anareo raha mbola misy azoko atao Mahapitretra loatra ny tantaranareo. Fa izay aloha Andray olona dia avy eo miverina eo. Aza atao mafana be loatra ilay zaza. Eny tompoko, misaotra betsaka. Bera, izao ve ianao vao tonga? Fa ahoana? Efa amin'ny 7 arivo izao nefa tamin'ny maraina ianao no niala teto. Tsy ho lava resaka fa andao ody. Mila miala eto farak'izay aingantsika. Fa ahoana? Tsy hitanao izaza mbola tsy salama io? Mandeha ny fotoana valaminy ny entana dia lasintsika dia mbola tsy eo ilay dokotera. Fa adala ve ianao ry Bera? Nifoka inona tany ianao? Tsy nifoka inona izany fa raha mbola tianao ny hahasalama ny zanantsika dia mila miala eto farak'izay aingantsika ho alamino ny entana dia lasintsika. Aleo bataiko ny zaza dia finosiko lamba. Dia reto aleo esorina fa tsy mahasitrana azy akory. Tena tsy azoko ka. Bera fa hoentina hoaiza le zaza? Tsy ny hainao akory izy fa tonga dia lasa marina. Aleo izany mandeha manaraka fa tsy azoko mihitsy izay nahazo azy ity ka. Raha izao no hitan'ny dokotera dia nolazainy fa nitsoaka ny trosa vidim-panafodiny. Toa mampalahelo andray ny tantara-piainan'ny rova mivady izany. Na ahoana didran-draza dia tsy tokony atao ohatr'izany ka raha ny fijeriko azy mantsy dia mba tovavy nananana izy ihany izy taloha fa tratry ny ady saina sy ny tsy fahampitsakafo dia niova tanteraka. Lasa tsy nahavatra ny kolokolo vatana intsony. Ary aleo aloha andeha hitsidika ny zanak'izareo indray ohatra fa diso lalana ve za sa aka? Tena tsy diso lalana fa tato amin'ity hevitra ity mihitsy misy an'zareo. Fa nakay zary toa tsisy nininona tsony ato dia sanadrify ka nitsoaka ny alany hopitaly. Soa ihany aloha fa voarayako daholo ny adresy misy azy. Andraso ihany tany sécurité
mifandrina. Zay tsy maintsy sitrany ianao zanako a. Raha maninona aloha zanako dia tsy miala aminao a. Mba moramora rehefa hanaitra azo mbola ao anaty torimaso ianao e. Ka ianao mandreraka ka. Rehefa tsy nahita vola ianao dia ny zazana atao sorona. Ataoko sorona ahoana fa fikaroana ny mahasoa azy ihany no mitondrako azy nody e. Akao brike avy eto ety. Fa atao inona koa brike? Io andoham-pandriana io misy. Ilaiko re atolory aty vetivety. Sotra. Aleo dorana amin'izay le izy dia atao emika eto aminy. Hay moa tany amin'ny dadarabe na avarinanao. Dia naka niny zavatra iny. Tsisy idirany dadarabe ty fa zavatra mba nomen'olona fotsiny e. Mahasony zanantsika hono ny fanaovana emboka azy ty. Jereo ngefa taitra tao anaty torimaso mihitsy dia mijerijery be atsika izy e. Mino fa ho sitrany izy. Ny zanako mitsa fa maninona ka ianao e. Ohatrany hoe savatampoka zany tokoa izy e. Fa izany nanome anao an'iny ravin-javatra iny. Andry izy hany e. Tsy mbola haiko izay momba azy fa karazan'olona mahay zavatra fotsiny izy. Ho sitrana marina angamba ny zanako e. Jereo ane e. Miononaka izy e. Sady nononao azy ty miziriziry be. Tsy marary ve io? Efa tena miziriziry be mihitsy fa efa elany tsy nampinono dia voaterina lefa sy nariana fotsiny. Tonga tena azotondroka be izy. Mino afa sitra mihitsy. Enganemba izay tokoa. Dia atao ahoana marina ilay vidim-panafody any amin'ny hopitaly. Mbola misy faktura tsy voalohany ihany e. Aleo fa hijerena vahaolana re iny e. Tsy maintsy ho vitaina fa aza manahy ianao. Karakaro tsara aloha le zaza fa hikarakara ny sakafontsika riva. Oky ary. Fa iza marina ary zany olona nilaza mibera fa nanome azy an'iny emboka iny zany. Raha sitrana somatsara eo mihitsy dia mba dia isotra n'izany olona izany a. Sitrana somatsara mihitsy. Tena mahagaga marina e. Nandaniam-bola maro tany amin'ny hopitaly izy nefa tsy nahitam-bokany akory. Fa vao nahazo an'iny emboka iny izy tsisy dikany akory fa tonga dia nahazo fahasalamana avy hatrany. Tena misy dikany iny matona ny sitrana azy ka. Tsy azo tsontsoniavina. Fa izao tsapako niova ianao hatramin'iny nandehanantsika tamin'ny hopitaly iny. Tena mahatsiaro manenina marina ve ianao nanambady Bera, mifona aminao raha navita nanao fihetsika toy ireny taminao. Tsy izany mantsy fa nikorotana loatra ny saiko dia navita fihetsika tsy fananiako akory e. Aza atao an-tsaina akory ireny. Any Za mantsy gagako. Nefa tsy niterena nge ianao nanaraka aty ambanivohitra lavitra aty e. Fanontaniana farany ary ny tena marina lazaina. Inona izany? Raha tonga makanao aty ireo ray aman-dreninao, amerinanao any amin'ny zareo, dia ahoana ny ataonao? Efa fantatrao tsara fa tsy hiala eto aminao tsony satria vadiko ianao. Izay misy ianao no misy Tena farany ary e. Mbola tsy niova ve ny fitiavanao Mbola tsy niova ary tsy hiova mandrakizay ny fitiavako anao e. Averiko indray fa mifona raha misy fihetsika fahafana ataoko tamin'ireny. Tsy vokatry ny foko ireny. Tiako ianao matona vita nanaraka anao Misaotra betsaka malala. Fa misy fiangaviana kely tiako atao anao ty. Ahoan'izay? Miaino anao ary e. Manomboka izao dia mifadika sotsika. Indrindra fa mihinana izany. Izany ve? Inona no mahatonga anao milaza an'izany? Izay no mba fangatahan'ilay olona nanasitrana an'izany antsika e. Mino fa voatandritsika kosa izay e. Aza manahy ianao fa voatandriko izany e. Sady loaka tsy dia mataitra loatra anie izany. Aleo foana koa endasina ka. Eno matoky anao Oi, mitomany mihitsy. Mety lena angambikala dia te hisolo. Taitra indry. Avy aty amin'ny eny ary.
io moza ny zanako izany ay lena marina kaindry tato andeha anjono amin'izay aloha ry rova mbola mila reglena mantsy ilay volan'ny dokotera tena marina izany mahazo toenao angamba izany tranon'izy mivady izany fa ity ny natoron'ilay olona ato eo tranobony kely tafo-bozaka ody misy olona ve ody oay dokotera manahoana ianao madamy Rova miala tsiny raha tonga tsy nampilaza mandroso aloha mipetrapetra tsy manana seza izay fa dia eo amin'io ankalan'io angamba ianao no mipetraka eny tsy maninona izany fa tsy hijanona ela fa mba tiako fantara fotsiny ny antony nahatonga anareo nitsoaka teny amin'ny hopitaly nandositra ny trosan'ody tena menatra anao dokotera ilay vadiko ny tompo-kevitra tamin'izany vao tonga izy dia nentiny izay mianaka aza manahy ianao fa tsy maintsy efa nay ny faktura mbola tsy vita manao atsirambina ny fahasalaman'ny zanakareo mihitsy ianao nareo izany raha fantatry ny lehibe anay reny zavatra ny seho reny dia mety hananantsika olana indrindra fa raha misy mahazo azy ohatra hoe maty sanatria fa mba efa nanao ahoana izao izy efa sitrana somatsara izy ka andraso ane ito ambony fandrina ito izy avy alondry mihitsy io dokotera io way tena fahasalama tsara tokoa izy sady nahazo aina be ane izy izany fa tamin'ny fomba ahoana dia tsy haiko rehefa io izy sitrana somatsara tamin'ny fomba mahagaga nga mahagaga tokoa eo hoe mba raisiko kely izy raisiny tonton aloha mihitsy avy aloha aty amin'ny tonton to ratsiratsy kely angendry izany fa lasa izy ary rangafadinao mba hoaiza moa izy fa tsy manjono fidiram-bola kely mitady vola fa efa io no mba fidiram-bola kelynay ay ve fa zao mba ho fanampiako anareo dia aleo hijanona le ambom-bola kely sisany tazomo anareo mba hatao gotehany mihitsy ay tena misaotra betsaka dokotera andriamanitra ny ombanao amin'izay rehetra ataonao tsisy tokony hisoranao ny amin'izany raha manana anieny zazy marina izany dokotera ka izay ary aloha fa angatadalana kely eo foana izay raha misy ilainao anay aza misalasala mihitsy miantso anay andeha sahady ve ianao tsy mba nanana masaka moa zaiko aleo reo zokony amin'ny manaraka madamy Rova mbola betsaka koa ny asa miandry any ampiasany eny ary misaotra betsaka hatrandry dokotera tena efa reraka sinoana zany nefa to mbola vitsikely ny trondro azo aleo rangamba makaina sady makakoavo tsakotsakoana ary tena betsaka sy masaka izy zany finona tsara ny paosy dia mipetrapetraka ery ambony vato sady makaina kely aloha zay dia feno ny paosy dia hiakatra eto ambony eto amin'izay bera nisofoko ve ny mamorona sa ohatra ny maheno feon'olona miantso ny anarako izany izary zany bera midina ty ambany aty aty apita varatra aty aizary zany fa tsy hitako akory ambany avaratra hono izy raha ny teniny tamiko teo andraso hoe aizary aleo hitina vietro dia hita bera hito are raha foy ty marina za ihany ty araky ny teniko taminao dia mbola eo ny sika
tonga nomela zavatra nampanantenako anao ary e. Misaotra-petsaka fa sitrana soma tsara ilay zanakay. Tena mahay marina ianao a. Tsy misy zavatra tsy vitako amantsy ianao fa mila tandrovanao tsara fotsiny reny teniko reny. Araka izany dia raisy ity vatakely ity ho anao. Mitahitrerena maro hitondra fahasoavana ho anareo telo mianaka izy ity. Fa inona ny ato anatin'ny ato? Rehefa tonga ny an-trano ianao manokatra azy e. Finosilama aloha ilay izy dia rehefa ny an-trano ianao vao sokafana. Izay dia midia avy an-trano ianao. Misaotra. Ino fa zava-tsarobidy no ato. Fa hono a. Maray. Ay efa tsy eto anilako eto intsony izy. Nanjavona sady. Aleo zany no dia avy an-trano fa maika hijery izay ato anatiny ato. Ohatray, fa misy inona? Tao maimaiky sy taitaitra be ianao. Ary fa naninona no dia noverenana ny idina ny varavarana nefa mbola vao atoandro izao. Mipetrahalo ianao fa misy zavatra ho asehoko anao ty. Fa inona? Vatakely ty zavatra nomen'olona. Fa inona ny ao anatiny? Mbola tsy haiko izay ato anatiny fa hijery izay ato anatiny aloha izao. Mino fa zava-tsarobidy be ny ato anatiny matoa midy be ohatr' izao. Sokafy ary hoe jereny izay ao anatiny. Eto aty ho antsy lehibe io fa ho poirina ny idiny. Ty e. Aleo sokafana amin'izay hijerena izay ao anatiny. Ay tsy sarotra akory ny fanokafana azoko. Izay dia nisokatra. Vovo-bolamena be ny ato anatiny. Fa hoana ry bera? Fa iza no nanome anao azy ity? Tany amin'ilay olona nanasitrana mihitsy ity. Fanomezana nomeny antsika. Tena fahasoavana be marina ilay fanomezana nomeny. Tsy vovony fotsiny reto fa misy fangany. Jereo tsara nge, jereo. Mba iza loatra izany olona izany re? Any izy any. Mety mbola ho fantatrao ihany. Mba olona tsara fanahy kosa iziko. Dia ho ataontsika ahoana daholo reto volamena be da be reto. Ho amidy dia ampiasaina ny vola vidiny. Dia iza nefa no afaka handray azy aty ambanivohitra be aty? Hiakatra ny andrenivohitra kitsika dia any no mijery olona handray azy a. Ohatra ny mbola manofo izany ary bera. Anakarena be amin'izay tsika marina. Ye, manomboka eto dia mpanakarensika. Kodiaran-tsarety marina ny fiainana e. Reo vera lafy efa manapitrisany maro e. Ye, amiditsika tsy kelikely angamba. Fa tsy atao vary-boba kosa aloha e. Inona ny mba eritreretinao atao rehefa azo ny vola? Mety ho tanteraka ihany ilay nofinofiko hatramin'izay e. Inona moa izany? Ilay hanangana tranombarotra ngeza be. Ary ny ianao mba ahoana? Tsy haiko fa hito ihany e. Sa hividy fiara nanaovana taxi brosy ve? Eny e, mbola ho hitako ihany. Dia rovintsika no miakatra ny andrenivohitra. Tsy endrasana ela fa rapitso dia rapitso ihany. Ohatrany hoe mbola tsy mino izany ankizy ary bera. Tsy nofitsony izany ro malala fa tena anankarenitsika. Mba mitovy amin'ny olon-drehetra ihany. Anana an'izay ananan'ny olona. Dia ahoana? Milamina ve? Ye, nalainy daholo le izy. Ary tena sany vidy le rangaha. Feno vola daholo tikitako netiko ity. Zany? Tsara kosaka. Dia makaiza indray zany tsika izao? Ny mety angamba dia mamantany eny amin'ny banky. Aleo tehirizina ilay izy fa tsy tery lalana ny olon-dratsika. Indrindra fa aty andrenivohitra. Dia avy eo mamonjy hotely tsika. Ka andao ary fa efa te hitsotsotra be koa izany. Aza manary ianao fa manomboka eto dia anao fiaina mpanankarenitsika. Afaka hihinana izay sakafo tiantsika any amin'ny restaurant. Efa tsy androko ery izany. Na mihitsy. Dia tonga dia mba mividy akanjo vaovao ah. Dia mba makeny amin'ireny salle de beauté ireny e. Iny misy taxi dia tonga dia sakano fa maika. Efa misy banky any ato aloha kely ato e. Tsy te handeha tongotra intsony arangaty a. Vola angany tsy efa misy. Tsy olan'izany fa andao ary. Taxi!
Tsaika tsara kosa anie ty fiarany vidianao ty fa ohatrinona zany no nakanao azy io? Somary lafilafy ihany aloha tiany mba mahazaka ambanivohitra dia tsy maintsy vidiako ary mba nanao ahoana le tsenanao androany? Mbola vao manomboka anie ay fa tokony manampiasa tsika fa tsy ampy le ndraisina. Karakarao tsara ianao fa ny ahy efa mizotra tsara. Zany taxi brosy mampitohy ihany fianarastana ihany moa? Ye mety mbola nampy sprintera ray afitsika amin'ny herinandro iny fa tsy ampy ty. Fa efa milamina tsara daholo ve ny soferanao? Sao dia mba misy tsy azo antoka fetsifetsina mamilavo? Mino fa azo antoka daholo dralahareny ka. Manova zavatra marina ny vola rova. Na le ray aman-dreninao nakala taloha reny tonga ny dodidody sy mifona taty amiko. Ny oromarina tsy avany manana. Ny vola ny marangamy ty fiainany ty. Hita fa olona andalam-boninahitra fa engany mba hifanaraka tsara amin'izay nareo. Ray aman-dreninao reny dia tsy ho afaka mihitsy tsika. Fa za io akidra any ambanivohitra raha pitsy mba natitra fanampianao androneny. Mba nahavita betsaka tamintsika mantsy ry zareo tamintsika mbola tany ambanivohitra reny. Tsy olana ka dia mba hitondray vimanga sy mangazo rehefa miverina fa mba mahatsiarotsiaro an'izany Tsy mampitamberina ny fiainana taloha ve zany Eny fa mahatsiaro reny vavako. Fa izao rova mba afatra farotsara ro mpiasa ao amintsika ireo mba tsy hitondra enakisoa miditra ny tranontsika. Efa niteneniko tsara rery zareo aza manahy ianao. Okare aleo mba hajaina foana ny afatra napetrany. Fa ahono ary bera tsy mba afaka miaona amin'ilay olona nanome vata kely anao ve tsika? Mba tiako fantatra mantsiziko. Tsy haiko mety mbola iona ihany nareo fa amin'ny fotoana tsy haiko any fa tsy hitanao izay misy azy? Tsy hitako ka tena tsy hitako. Fa teza zany ny fankahitanareo? Teny an-dalana teny ohatrany hoe misy zavatra feninao azy zany. Fa eny tsy maninona aleo azy zany. Za moa gagako rehefa sambatra ianao miaina n'ireo fahasoavana ny zaraina mebona dia tokony atao ampy izay. Tonga ty ambanivohitra gaga dolo reo sendra teny an-dalana na tsikaritra n'ity fiara tsy mataho-dalana netiko ty. Tsisy manapo fa ibera kely fahiny ihany angity anaty fiara ty aleo mamatanao amin'ny dokotera aloha fa mbola nana ny trosa tokoa. Tonga dia ataoko avolo eny ranga ny trosany ety amiko vola mongany tsy misy ary nenindray ametrahako vola misimisy mba hampiasainy. Tonga eto tokotanin'ny hopitaly jereo fa manara-maso be daholo le tolo amin'ny hopitaly. Aleo mpamonjeko parkina ny fiara dia hivoaka ary tonga dia mivoaka namonjy ahy le dokotera. Iny mamekiviky makety iny andraso ao ampidinina ny vitra. Fa fiara ministera raha ve ty tonga nidina tety sa ohatrany tsy fiara-panjakana nefa? Miaraba tompoko. Salama ianao dokotera. Za ihany re ty iza moa fa tena tsy tadidiko anie? Bera le vadiny madamo Rova tsaronao ve? Madamo Rova le nananjanaka narary nitondra zazakely narary teto amina iny ve? Ie izy indrindra mipetraka ety andrango be zay tamin'izany. Aoka fa tsaroko tsara. Inona ary no azoko anampinanao Tsy zany fa sendra mba hamangy fianakaviana dia mandalo sady hanome an'ilay vola tsy fenona tamin'izany. Reto tonga dia nataoko avolo eny le izy. Efa nafoko anareo ny reny angatsy mbola nitenen'ny ramatoavadinao anao zany? Eny niteny izy fa afoko anao koa reto raisy rehefa tsy maninona eny ary
aleo fa ho raisiko reto. Kodiara-tsarety marina ny fiainana ringara be raha. Tsy napoziko hoe ianao no tao anatin'ity fiara ity. Neveriko fa dia ireo sefinay any amin'ny ministerany no tonga nidina taty izao e. Sendra mba nitahiny dia tonga amin'izao e. Marina izany. Mba nanao ahoana izay mijakely any? Oay, efa vehivavy lehibe izy any. Tsara izany a. Mirary soanareo telo mianaka mba ho lasa lavitra trany e. Sotra betsaka dokotera. Angatadalana amin'izay angamba fa mbola maro koa reto olona milahatra miandry anao. Veloma e. Misaotra Monsieur Bera. Veloma ianao dia tonga vasoany amin'izy mianaka any e. Tena mba tsy napoziko indray iny a. Lasa nanan-karena be izany le mpivady vadirany ovanay kely fahiny. Lasa fa efa miandray ilay namako. Fa makaizandray moa izany nareo nefa sabotsy ny andro. Midika izany fa tsy mianatra akory. Andeha hanao baskety miaraka amin'ny namako ary ery maman. Izay fa lasa bisous. Andao ary dia indray tsara. Lehibe sahady moa ilay zanakay. 19 taona sahady izy izao. Mbola vao omaly ireny fiainana tany ambanivohitra ny aina tao anatin'ny tsy fahampiany ireny. Matsilo saina be ilay zanakay. 19 taona izao dia efa hakabaka ary nahazo voalohany foana any am-pianarana. Azo ambara ho misosa daholo avokoa izay atao rehetra. Mihodina tsara ny tranombarotra lehibe tantanako. Toy izany koa ny orinasa ambadiko. Fa ny zavatra mahagaga fotsiny dia misy fotoana toa verivery saina izany ilay vadiko. Rova! Andry, fa ino tiana azo? Tovaliana be? Efa eo ianao? Fa hoe izay ianao no manomakomana toy izao? Andeha any amin'ny stationnement andamina ny asan'ny zalahy. Fa firy moa izany ny fiarantsika miasany? 5 izao no miasa fa ndroa mbola manao repos. Ndray, fa ho aiza olona loha mija teo iny? Andeha hanao baskety hono izy. Ay ve, mba teneny tsara koa izy amin'ilay fady tokony tandrovany sao manao tao foana any a. Efa niteneniko re izy a. Ok are. Izay fa andeha sao tara amin'ny fotoanany meko andralahy. Zay kifa rahampitso indray a. Mba mafana koa izany andro izany ka tsy emboka be marina. Manenina mora mba mivily kely eto amin'ity toerana ity dia mba mihinana yaourt sy jus kely e. Mety izany ka. Andeha hivily eto aloha. Sady noana be koa izany. Salama tompoko. Mba hanaovy yaourt roa sy jus iray anie azafady e. Misaotra. Eto izany no mipetraka fa toa eto mba tsaratsara kely. Ary misy vary koa ato a. Manenina mora vary mihitsy no hohanina fa tena efa noana be izany. Azafady anie, mba ampiana vary ihany koa e. Fa inona angano loaka? Tsisy afa-tsy henan-kisoa ve? Tena tsisy? Dia ahoana re izany? Ataovy ary e. Dia aza asiana tavony fotsiny. Andeha mba hanandrana izany kisoa izany fa aiza koa ve dia tsy mba hinana mihitsy. Lasa moa sakafo tsy fihinana ondre. Nefa manenina mihinana daholo ny olon-drehetra. Efa tongito ilay izy. Misaotra tompoko. Ve ohatr'izany ilay tsirony. Andrekako, fa ino ity sakafo eto ambany masoko ity? Toa sakafo efa misy olitra mandendeha.
fa hoany ty sakafo efa simba be ty no menareo anay e. Fa maninona? Efa simba io e. Tsy hitanareo anga reo bibikely mandehandeha reo. Aleo zay ala fa tsy lazainy fa mandainga hony a. Tsisy an'izany eo fa sakafo mbola avy nandrahoana ilay izy. Dia maninona nefa ny simba sahady? Kay tofanina be aho zany. Mihodina avokoa izay rehetra tasan'ny masoko. Zany miantso azany laharana mbola vaovao tia. Allo? Faly mandray anao tompoko? Izakay raha tsy mahadiso? Ie, zanako zany. Imitsy no anarany? Eny tompoko, ho avy ah, sao dia zao. Mitsa, fa inona nahazo anao tany? Ny anjera teny an-dalana hono dia nisy nanatitra eny amin'ny hopitaly. Ampandrehany be raingana ka. Allo, fa misy inona rehefa mbola miasa nge ahy e? Bera, eny amin'ny hopitaly hono mihitsy. Maninona tsara? Fa inona nahazo azy? Tsy haiko fa reo mpitsabo nandray azy ny antso ateo. Dia hopitaly ahy izany misy azy fa vonjeko an'izao dia izao. Alefako SMS aminao avy eo ilay toerany. Za koa zao dia hamonjy any. Oke, avy eo zany. Zanako, fa inona izany nahazo anao zany? Tsy haiko izay nahazo ary mamoa. Fanina be aho dia torana teny an-dalana. Teo ny tsaroko farany dia zao zatia amin'ny hopitaly izao. Ary fa aizy papa? Mbola an-dalana makaty izy. Mety efa ho avy angamba izy izay ka. Dia inona no tsapanao fa marary anao izao? Tena tsy haiko re izay marary anahy. Fa ohatrany reraka be izany ny vatako iray manontolo. Andry kakio, izany ve? Matory ary lofa mbola reraka be koa ianao e. Mamoa, nisy olona nampatahotra anahy teo. Fa iza koa nampatahotra anao aty amin'ny hopitaly? Olona fohy kely izy, dia lava volo misaritaka, niakatra teto ambony fandriana, ary dia mibanjina sady ohatrany tezitra be izany. Za kosa tsy netsika mihitsy. Roa minitra teo angamba izy ny teo dia lasa nivoaka amin'ny varavarana. Dia tsy hitan'ireo olona mifamezivezy ato ireo ve? Tsy haiko ry mamoa, fa ohatrany tsisy taitra akory ary zareo. Iny fa tonga dadanao. Papa? Zanako, fa nanina ianao zany? Torana teny an-dalana hono izy fa afanina dia io nentin'ny olona aty amin'ny hopitaly io. Dia ny tena loza. Nisy olona fohy kely misaritabolo izany hono tonga nampatahotra azy teo. Olona fohy kely? Marina ve izany ry mihitsy? Dia inona nataony tamin'ny tonga teo? Ie, niakatra teto ambony fandriana misy ato teto izy. Dia mibanjina be aho, sady ohatrany tezitra be izany. Dia ahoana izy taminao? Tsy niteny ninina izy? Ka tsy niteny tsy mivolana izy. Mibanjina fotsiny. Nefa za koa ary tsy nahetsika akory. Zany? Mija, sao dia nandika fady ianao? Fa nandika fady ahoana ry papa? Sao dia sanatria nandika fady ninana ilay zavatra efa nambaranao fa tsy tokony ho haninao? Fa tena fady kisoa marina ve sika? Ieno a, fady tsy? Ka tsy izany ry papa fa saika inana. Efa saika sa efa tena ninana? Efa ninana fa tsisy tafiditra tany ekipo dia nalohako.
fa maninona kosa no mandika fady oatra izany e. Efa nanafatrafatra taminao angiava tsy tokony mihinantsika e. Ka tsisy akoatra ny anakisoany teo amin'ilay toerana e. Dia voatery any inana. Momba dia hanandrana ny tsirony ihany koa hoe mba manahoana. Inona koa ary tia nataonao e. Efa hoe tsy fihinany reny. Ka lazao ary ny antony e. Maninona no tsy mihinantsika nefa ny olon-drehetra ny tapitra mihinana daholo e. Rehefa hoe fady dia fady fa aza mametraka olana afa-tsony ry mihitsy. 12 taona moa ianao io zao? Ie, 12 taona dia maninona? Tsy maninona ka. Avelao aloha tory le zaza fa aza mbola rerahana amin'ny resaka ka. Ay tokoa matory ary. Raha foy izany olona tonga nyseho tamin'ny mihitsy izany, inona ny antony natongavany teo nefa tsy niteny volana akory? Sa mety ho tezitra tamin'ny mihitsy nikasika kisoa? Misy miantso ianao ry bera. Sa tsy finday ianao izany maneno izany? Ie. Allo. Ahoana tsara hoe? Taiza? Tena nao ahoana? Loza kosa izany. Aleo fa izao ihany dia ho avy. Hoatray, fa misy inona hono? Nanao accident hono ny fiarantsika iray nampitoy amin'ny Fianaratsoa. Andraso eo aloha rova fa andeha hijery an'izany aho. Izay fa lasa e. Bera! Andraso aloha e! Tsy nierika tsony izy marina. Oay, fa ino izany? Maty ohatrany hoe nisy ranobe nitondraka tamiko. Dia io koa ilay olona fo kely fa mijoro eto anoloako. Fa izy ianao dia inona ny ataonao eo? Fa iza ho ahy ianao e? Maninona no tsy mamaly akory? Fa tolozanao mijerijery ana fotsiny. Zany rafoy e. Izany no nitsabanao fony ianao mbola zaza. Saika maty ianao tamin'izany raha tsy za. Dia izao ihany koa no nizara fahasoavana tamin'ny rainao ka nahatonga nareo iana tao anaty harem-be. Dia inona no tianao atao amiko? Mila makany amiko ianao midio fa nandika fady. Dia araka ny fanarahana esbera dia alaiko ianao. Tenena izy mba hanatitra anao any amin'ny fonenako. Dia ataonao inona ny ilainao? Misy ilainanao any e. Efa fantatry ny raina tsara nge izany. Tsy maintsy makany ianao fa raha tsy izany dia ho faty. Tsy hanaraka anao aho e. Ary tsy ala ho amin'ny papa sy maman izany. Tsy hanaraka anao aho. Mija. Fa inona no mahazo anao? Nanofo nga ianao sa maninona? Maman, fa lasaiza izy teo. Fa iza ny antaninao izany? Le olona fo kely tonga teo indray izy ary tena niresaka tamiko. Fa nga tsy hita maman izy teo e. Tsy hitako izany a. Fa inona no nambarany ianao teo? Ho alaino ny hafa misy ilainy anahy e. Dia raha fo izany ny anarany. Izy ho nitsabo ahy tamin'ny fahazazako. Dia izy koa no nizara fahasoavana tamin'ny papa ka nahatonga antsika hiaina ao anatin'izao harem-be izao. Maninona tsara hoe? Fa marina daholo ve izany ry mija? Eno izany no nambarany. Fa marina ve hoe le olona fo kely nitsabo ahy fony za narary tamin'ny fahazazako ry maman Tena tsy haiko fa dadanao ny tsara antaninana izany. Dia sanatria ve ka fifanarahana miafina ny fanaovan'ny bera tamin'izany olona fo kely izany? Tena tsy azoko nareo izany. Ahoana ny tsy alalanareo an'izany nefa nareo mpivady ka? Raha azoko tsara anie dia noho io olona fo kely io na tonga antsika hifady kisoa matony laza izy fa nandika fady hono e. Dia mila midio any aminy a. Tsy maintsy makano amin'ny hafa raha tsy izany dia ho fady e. Tena minina aminao a fa tsy misy zava-pantatro ny momba an'izany. Tena tsy tamana amin'ity toerana ity tsony ary maman a. Andaontsika hody ka. Dia tohizana any an-trano ny fanafody. Ohatrany lasa matahotra izany koa.
okey ary andrasy fa horesahana ilay mpitsabo. Dia izany ny zava-misy tany amin'ny hopitaly. Mila fanazavana aminao aoka mba ny marina rehetra no lazainao efa tsy sangisangy tsony mantsy izy ity fa miankina manaina mihitsy fa tena marina daholo ve ireo zavatra nylazainy mihitsy ireo. Marina dole aleo fa averiko tantaraina aminao tsoriko alohan'izany anefa fa tsy napoziko tonga amin'izao le izy. Tantarao ariko aza misy afenina na kely aza. Ndray andro raha za niala teny amin'ny hopitaly iny dia toy izay sy toy izay ny zava-nisy tamin'iny fotoana iny. Andro fitsitorinana iny moa dia izany meny vatakely feno volamena iny. Fa karazan'olona inona izany izy raha ny fahitanao azy? Fa simba ngambana koa Kalanoro tsy maintsy ray amin'ireo. Dia ahoana izany no atao? Mila mitady vahaolana farak'izay aingana ianao sao alainy tampoka aty tokoa mihitsy. Tsy manana koatra azy anie tsika. Tsy omeko azy kosa aloha ny zanako na inona ataony eo. Efa manao ahoana nefa ny fahasalamany mihitsy ao? Ao izy ao. Mbola mahatsiaro tena reratreraka hono. Dia ahoana izany ny ataonao? Maninona raha mba averina any amin'ilay toerana ianao dia mangataka fonana aminy? Mba tsy hakany ny zanantsika? Izay angamba no atao ka raha pitsy any dia andeha hiditra any ambanivohitra. Aza mbola milaza ninina mihitsy aloha sao ampikorotana ny sainy Ka na tsy laza inona aminy aza angesika dia tonga eo foana ilay olona fohy kely mampikorotana ny sainy. Aleo fa hiverina hiresaka aminy aloha dia hita eo Papa, fa iza marina ilay olona fohy kely fantatra tokoa ve izy? Tsy mahafantatra an'izany akia fa nofiratsy izany nefa ohatrany hoe tena zava-misy tena samy nina ve papa fa tsy mahafantatra azy? Laminy tsara nysainao fa tsisy ninina mety azo anao izany raha mbola eto papa sy mama izany mihitsy mahazo madoky amin'ny papa izany tsisy fifanarahana nataonao sy ilay olona fohy kely iny eno dia makahina tsara fa izay no ilainao dia sitrany ianao. Tonga ty amin'ilay toerana teto ilay nodinako napikorisa iny hidina moramora manaraka rindrim-bato dia hitady an'iny olona eo ambany ao. Mila mitandrina tsara so mianjery eto ndraika vao maika ololoza izay efa tafidina aty ambany dia aiza moa izany mahitana ilay lava-bato misy andry zareo iny. Torindrim-bato mirafitra dolo ny eto. Za ve ny tediavinao? Rafoy, fa taiza mivoahanao teo fa tsy hitako. Fa ataonao inona izay mivoahako dia anao inona ty ianao? Tonga hifona ty aminao re mifona re mba azaka ty ana ny zanako fa tsy fona hiala ao aminay tsy manana ankoatra azy solomantsy izay Fifanarahana efa vitany antsika ary bera ilaiko ho amiza rehefa lehibe mba ho namako. Sa tsy niteny an'izany taminao tamin'ny fiainantsika voalohany? Sady raha tsy za koa dia efa maty ny zanakareo iny efa ampy kosa angamba izay fotoana nitazomanareo azy izay
avelao izy no aty amiko amin'izay mifona re aza mbola alainy eo aminay izy fa mbola tsy ampy ny fotoana nytezanay azy mbola enina me fotoana monja nge izy raha tsy fantatra ao tsisy an'izany efa ampy izay sady ny tena marina raha mbola mijanonao aminareo izy a dia andika fady napetraka foana omeko 7 andro ianao anaterana azy aty amiko fa raha tsy tonga anao eto amiko ao anatin'izay le zana dia ho alaiko avokoa reny arena be nomeko anareo reny ary mety mbola hifaratra amin'ny ianareo mivady mihitsy ary tsaroa fa dia teny rehetra nambarako dia tanteraka avokoa satria tsy mba karazan'olona mpandainga sy mivady pitokisana izay mifona ry tompoko aza tao azany izay mamelany elokay tsisy tokony hifonanao zany ary bera tanterao fotsiny zavatra nifanarahantsika sy ianao dia milamina mahazo mandeha ianao dia miandry anao anatin'izay feom-potoana nomeko anao izay nefa raha tsy tonga ianao a dia za dia za mihitsy ny tonga akazy ihany amin'ny alalany heriko manokana dia izay zava-nisy tany rova tsy nanaiky mihitsy izy fa tsy maintsy aterina ny aminy no mijava ratsy izany dia ho alainy amintsika avokoa reny arina nomeny antsika ireny dia aleo ho alainy fa ny zanako kosa dia tsy homeko azy na oviana mihitsy ka tsy ho atakaloka reny mihitsy ka ny tena loza nge dia mety ho aripany ihany koa tsika mivady fa adala ve zany olona izany tany misy fanjakana nety misy atsika ity raha mba fantatrao marina mantsy karazana olona manana hery hafahafa nge izy tsy mitovy amintsika ka mahavita zavatra izay tiany atao tsy te alalan'izany tsy maintsy miaro ny zanako hametraka plainte fa raha misy mahazo any zanako na atsika ihany koa dia tsy mba miala aminy ka hitory olona tsy fantatrao hoe izy akory izany ianao dia iandro vonoana fotsiny eto izany tsy mba handray vahaolana akory sady efa tetika nomaninareo mihitsy ny anao sorona ny zanako tsy hifanarahantsika kosa izany rova fa adala ve ianao fitiavako ny zanako angeny nahatonga ny totototo te tsy teroa mba hasalama azy ka ianao ohatry ny mbola miaroaro azoko tsy miaro azy izany akia dia inonaro ny tokony atao tsy haiko vaky ny lohako mandinika an'izay tokony atao 7 andro fotsiny nomeny maman zanako fa misy inona fangah tapaka ny jiro fa te handefa tele mbola tapaka tokoa io to disy matetika loatra kosa ka oeto makaty ary findahako mba hanovako Facebook inty ary fa efa mba nanahoana ny fahatsapanao ny tenanao ry mihitsy ohatrany hoe reraka izany foana ho aza tsy haiko hoe maninona manaova reo-po tsara ary loha mety le ianao mazoto manao baskety foana no anton'izany dia izao vao mitako ny areranako iny fa niverina ny jiro dia mba alefasana eny telehery maman azafady efa mandeha mazoto ianao fa andeha ao ambadika aloha ary ok mazoto maman tsy mila manalavitra ny mihitsy aloha fa tsy fantatra izay zavatra mety hitranga tampoka allo ahoana tsara fa misy inona allo efa hiantso pompier aingana nisy court-circuit ny tao amin'ny magasin ka nitarika fahamaizana allo efa hiantso pompier aingana loza foany ty mahazo atsika ty rova may tsisy azo nandraizana ny magasin lehibe ny tantananao ny fiara miasa indray miaina tsy kelikely foana satria tao anatin'ny fotoana vitsy monja efatra ny accidenté ny tena loza dia mamono olona tsy manatsiny akory
dia rehefa nandinika dia ho atsahatra tanteraka ilay izy fa mitera-doza fotsiny. sao mba le sofera ary ny tsy mitandrina. Tsy haiko tsony akefa misesy loatra dia voaterina tsahatra mihitsy aloha. dia inona indray izany no ataontsika fidiram-bola ary bera? Ka tsisy afa-tsy le tranona mpanofaina aloha hatreto e. Efa satonany amin'ilay nambarany fa ho alainy angambany. fa ho alaina iza? Ka iza fa tsy le fazimba na le kalanoro e. ay tokoa moa, te avelao izany alainy ihaniko, fa ny zanako kosa tsy fokomena azy izany a. Dia ahoana izany ny atao rova efa 3 andro nge sisa dia tapitra le vetrandro nomeny antsika e. ka na inona ataony dia tsy hatolotra azy mihitsy ny zanako rangatia. Miterahany akafa ianao dia omeo any kalanoro any fa ny amija kosa tsy miala amiko. Za mba miteniteny foana rova. Tsy miteniteny foana ka, fa ny zava-misy ny lazaiko. Dia izao, rehefa nandinika dia tsaratsara amintsika angamba no mifindra any amin'ny dada sy neny aloha mandrapa. Fa maninona ny findrantsika? Ka mbola arena azo avy amin'ilay kalanorona manao ane nahavitana n'ity trano ipetrahantsika ity e. Iza ny mahita sao hodorany kilato tsika rehetra. Tsy maninona raha tsy mampisy olana eo amin'ireo ray aman-dreninao ka? Tsy olana amin'ny zareo izany fa efa niova ry zareo e. Tsy ohatran'ny taloha tsotro zareo aniko. Dia izay izany ko. Aleo moa dia arahana aloha izay teny rova fa rehefa tsy maintsy ho faty anefa izay dia mila manohitra izany a. Dia voatery hanaraka ny tenin'ny rafoy ihany. Tsy maintsy hoateriko any aminy mihitsy na dia tsy foko aza. Rehefa any izy tsy sanatria ho vonoiny akory fa ataony mpanampy azy fotsiny. Maty a, fa inona izany? Ohatrany hoe rano natobaka izany nanakotra ny tavako teo. Io indray ilay olona fo kely fa mitsangana manoloana ahy. Fa inona indray ny ataonao eo e? Tonga ny fotoana tsy maintsy anarahanao anahy e. Efa nresaka izay sindrainao dia indro tonga hakanao. Andao mitsangana aika ny zatia izy e. Tsy anaraka anao ahy e. Tsy anaraka anao ahy. Tsy maintsy anefa na tianao na tsy tianao e. Efa vita voadeny amiko ianao. Omeko ery tsangana ianao dia aza minoatra tsony. Eo mitsangana fa mbola lava ny ilana nalehantsika e. Tsy ananahery anohatra an'izany tsony ianao e. Mija, fa hitsangana ho aiza ianao e. Mija, fa ho aiza ho ahy ianao? Aza mihainao azy ianao fa lalana zorony e. Mija, fa ho aiza ianao? Ohatrany hoe tsy tompony tenan'izany ange izy e. Aleo fa tazomiko mihitsy ka. Mijanona moa fa mbola tsy salama ange ianao e. Miala ianao fa aza tazomina akory a. Kay, toa izany indray no natosiny. Fa ahoana ary Mija? Fa inona nahazo anao? Ohatray, fa inona izany? Ohatrany na eny zavatra ny enjery izany ateo. Andraso ajereko. Mija, miverena moa e. Mija! Rova, fa inona no azo anao e? Tovaky rano orinao? Lasy Mija, lasa nivoaka ny fambahara ao any e. Angany ianao ry bera. Fa ho aiza izy e? Aleo fa jereko. Iny mamekiviky eny tokotany iny tokoa izy marina. Aleo fa ho arahako angana. Mija, fa ho aiza ianao? Aza mihainao azy izany ho Andry. Lalana zorona aingana. Mija, miverena fa ho aiza ianao iny? Tena ohatrany hoe misy mitondra izany izy. Vetivety monja dia lasa lavitra. Aleo fa enjehako foana ka. Infatratrako ihany. Aleo samborina amin'ny tanany dia tazomina. Miala ho a. Miala. Kay, toa mafy be izany. Bodraka ny enjera marina izay ka tapaka hatramin'ny lamoziko. Dia ho aizany izy iny. Vetivety teo dia divy. Tsy tazako tsony. Sa mety le kalanoro iny ny tonga naka azy taty fa mody tsy miseho amiko fotsiny. Mino fa mety ho izay mihitsy. Nilaza mantsisy ho alainy aty raha tsy tonga manatitra mijany aminy a. Ary dia tanterahany tokoa.
tapitra androany tokoa matsy le fito andro nomeny. Bera, fa aizy mihitsy fa tsy tratranao tsony anga? Tsy tratrako tsony akia. Lasany any mihitsy. Lasaniza? Lasan'le olona any. Fa le Kalanoro ny tao ambadika ireny fandehanany ireny fa tsy mipotra amintsika. Tsy maintsy alaiko any ny zanako. Andao arany. Ento makany aminy aho. Mitsangana ianao dia andao e. Fa tsy sono daholo sao e. Andraso aloha fa akalakile ny fiara dia injehitsika mihitsy. Zanako, tsy maintsy alaiko any zanako. Aiza? Andao arana. Andraso fa akalakile ny fiara dia injehitsika mihitsy. Angany ianao e. Tiany fakahitana voalohany. Dia aiza le lavabato ny idiranareo? Atoroy ahy jereko ny zanako. Azonao antoka tsara fa aty le Kalanoro no mipetraka? Tsy hitako fa ohatra ny tratrany fanovamaso zany azy dia tsy mety tadidiko ange. Fa tsy lavitra eto fotsiny le lavabato raha ny fandinihako azy aloha. Alefa ho atsotsona fotsiny aloha sao mba hoeniny. Mija! 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 Ny zanako! Mija! Aiza ianao e? Mija! Toa tsisy mamaly akory. Andao mba karohana any ambonimbony any sao mba any e. Andao ary. Tandrefa malama be ny sisiny rano iny a. Indrea. No monjy fidiana fa mety tsy hitantsika tsony anamby izy ny androany ka. Tsy mba reraka ve no io e? Tsy miala eto zany raha tsy miaraka amin'ny mija zanako rangatia. Efa hariva nge zao e. Ndao any tanàna dia miresaka amin'ny komitin'ny tanàna dia mba miaraka amin'ny lehilahy mahery tsika mitady amija ty. Mbola hiverina hitady amin'ny tsika? Eno tsy hiverina makatytsika fa aza manahy ianao. Ndao ary. Tsy tafodiny andrenivohitra tsika fa efa tia amindrineny aloha mandra-pa. Sady tsy hiverina any andrenivohitra rangatia raha tsy miaraka amin'ny zanako a. Tsy tatsondrangah mijaka. Efa herinandro mahery izay ny tadiavana azy. Tena efa nialana any enina daholo le renirano miakatra any fa tsy hita le lavabato. Fahadisoanao daholo na tonga an'izao e. Fa fahadisoako ahoana raha matotia? Ka ianao nanaiky ny fanaraka tamin'izany Kalanoro izany fa tsy za e. Aleo mba tsy mifanimety tsinitsony kosa angamba fa efa fantarao tsara ny antony tonga an'izao rehetra izao a. Tsy hidino akory. Miteta vavaolana renao e. Averena eto amiko ny zanako. Efa mba nanao ny ezaka rehetra ho azy zay fa tsy hita nge. Ary ny zavatra mahagaga aminao dia ianao tao faly miliba tamin'ireny nomeny ireny nefa rehefa ratsy dia ahilika eo aty amiko rery. Zanga malala hoe arena azonao tamin'ny Kalanoro ireny ka. Iny efa raha niraraka ireny. Na za koa any tsy nanapo hoe ho tonga amin'ny fanjavona mihitsy. Aza mody manadio teny intsony ianao rangaty fa fantatrao tsara izany a. Alefa angina tsy teny intsony ara zany e. Raha endrenao izao dia atao izay hiverena mihitsy. Misy olona nge izany rangaty e. Andana jereo. Vetivety eo. Salama tompoko. Ahoana tsara hoe zany ve? Aleo fa zao ihany dia hoe amin'ny hopitaly izay misaotra betsaka. Fa izy zandry bera. Ahoana hony?
Nisy tovavitany olo izany ho ny teny amoron-dranona ambady dia efa nentina ny hôpitaly sao dia mity izany tsy haiko rehefa andao jerena angena somba izy ihany e. hitako ihany ianao zanako efa nanapentsy ahitanao tsony amantsy basy maman saika maty fa ahoana ry izy mivady fa inona ny ataony mijany an'ireny rano lavitra be any efa tena saika tsy namatsika tsony izy fa soa ihany mba malaky tonga ny tsabo tantara lavabe zany dokotera raha ho tantaraina fa rehefa misy fotoana iny angamba dia ho tantarainanao ihany mahagaga ihany mija fa ahoana nahavitra anao tany tamin'ny alalan'ity zavatra ny ambozonako tiry maman fanomezana ny maison de rina namako aty tsy azoko fa maninona ny zavatra iny mba tantarao anay tsara hoe mba tantarao tokoa hatramin'ny tsy nahitana ianao reny intsony tsy tadidiko tsara izay zavatra niseho fa za efa anaty lavabato na tsy ary tena gagabia hoe tamin'ny fomba ahoana ny nahatongavako tao raha za mbola sondrina nandinika amin'ny manodidina iny no mipotra tamiko ilay olona fohy kely zaho ozy izy nitondra anao eto nalaiko mba atao namana ozy izy mantsy tsy nanaika dia nitady lalana ivoaka fa tsy hitako izay lalana mivoahana rindrim-bato avokoa ny manodidina tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana ny nahatafidiranay tao tsy ho afaka tsony ianao ozy izy mantsy anahy riraka dia mipetraka ary ny andro izay ho ataony dia tao andro amanalina trondro manta sy karazan-javatra tsy haiko hoe inona ny narosony tamin'izany tsy nisy tiako ireo akoatra n'ilay tantely dia ny tantely ihany nataoko sakafo nandritra ny fotoana nitazomana tany nisy fotoana nefa saika ampiravaka karazana vakana marobe isan-karazana izy no nahatopy an'ito rojo misy lakoroasy volafotsy ito dia nitsirepirepy tao anaty lavabato tsy zakany angamba ny herin'ny voaka tamin'ity ohatra ny tezitra be tamiko izy dia tena ataony ny voaka ialan'ilay fipetrahana voatafavoaka dia nidina ninaraka moron-drano rehefa navita lalana lavalava nefa dia ohatra ny fanina indray dia tsy narezay ambonin'ny tany tsony dia io zatia amin'ny hôpitaly io lehilahy anankiray mpanjony izay no nanatitra azy taty amin'ny hôpitaly efa tena saika ratsy aho hoe taminareo fa soa ihany fa mbola misy ny fitahian'Andriamanitra ka nahavitra azy somatsara tahaka izao tena fitahian'Andriamanitra tokoa no mbola nahavelona anao izao ran'izy mifony dada fa tsy naharo anao zanako manomboka izao dia hivavaka amin'Andriamanitra tsika anankina ny fiainantsika aminy mba hiarovany anao foanafoana fa hono ary izy mivady fa izy olona nankakeriny azy io tsy haiko tsara na vazimbana zany Kalanoro zany tokoa ibera angamba mahalala azy kokoa Kalanoro angambe Kalanoro i Kalanoro ireo nampianan'ny tantara ravaky ny aina santatra tiana rabenjalson visconti ary ralala nandrindra sy nanatotosa alphonse ofisialy nandray feo tefy tantara ny soratany alka tefson